eo amin'ny pejim-baovao fampianarana kosa izany hoe dia nisy voka ny politika ampanjakana mikasika ny fampiarana raha toka jerena ny isan'ireo mpiadina izay ny soratra anarana hiatrika ny fanadinana CEPE amin'ity taopam-pianarana ity. Raha ho any sisy koa Antananarivo renivohitra manokana dia nahitana fiakarany 10 isanjato izany. Mitombo 10 isanjato ny tahan'ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana ara-panjakana voalohany na ny CEPE amin'ny taona 17 sy 20 ity raha ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Raha 13 sy 900 sy 4 no nisoratra anarana tamin'ny taona 19 sy 20 dia efa mahatratra 470 sy 10 sy 3 ny lisitra ny mpiadina amin'izao. Ny fiainan'ny fitsoan-daharana an-tsekoly no anton'izany fitombona izany. Efa tonga ety anivon'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra tokoa amin'izao fotoana izao ireo atota taratasy fisoratana anaran'ny ankizy rehetra hiatrika ny fanadinana CEPE. Marihana fa tena nisy fiakarany be dia be hatramin'ny 10 isanjato izany. Efa eo am-panatanterahana ny fisafidianana ny laza adina amin'ny fanadinana andrana na ny CEPE Blon ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Toy ny tamin'ny taon-dasa dia tahaka ny CEPE tena izy no anatanterahana ny CEPE Blon amin'ny 17 volana May ho avy izao. Raha ohatra ny CEPE Blon indray ny lamina manokana ny eritreretinay zany dia amin'ny CEPE tena izy dia iova salina zany ireo ankizy ireo sy ny efitrano fianarana isan'andro mahazatra no ianarany fa iova salina izy ireo ary ankizy tsy miray kilasy aminy fa mifangaro kilasy hafa fa ny ivelany ihany koa izy ireo. Dia ny lanja adina moa efa ezahanay raha teo mba hitovy any amin'ny hitany amin'ireny CEPE ireny ny resaka forme zany no ioresantsika ao anatin'izay ny resaka ny fond ihany koa efa ezakezahanay hoe mba hitovitovy amin'ireny fanadinam-panjakana ireny ka mba tsy hanapoka ny ankizy kely loatra zany rehefa tonga ny fanadinana satria indraindray dia na ny fiovana salina fotsiny ary efa manahirana ny ankizy kely amin'ny mahafanadinana voalohany hatreny. Ho an'ireo mpiadina CEPE miisa 770 sy 10 sy 3 eto amin'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra dia aparitaka amin'ny efitrano miisa 770 izy ireo any amin'ireo ivon-toeram-panadinana miisa 220 sy ivon-toeram-pitsaram-panadinana miisa 400. Raha tsy ivona dia amin'ny 20 Jona 17 sy 20 no anatanterahana ny fanadinana ara-panjakana voalohany na ny CEPE.